La 4G Batelma vous présente Nivavo. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitres, tri sans serment. Ny fampalalambavao iarahanao amin'ny soka vitra. Ary finaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV manolotra anao ny fampalalambavao. safidy tsara indrindra. Vous voulez créer une ambiance agréable et pleine de caractère dans votre maison? Alors, n'attendez pas. Batimax. manolotra anao ny fampalalambavao. Mpanao politika, fiarahamonim-pirenena, ampisehatra maro samihafa no nanao fanambarana fa manohitra ny fikasana hanemorana ny fifidianana izay tetika ataon'ireo kandida sasany. Ekena ho izy ireo ny fisian'ny lesoka amin'ny fikarakarana ny fifidianana saingy tsy vahaolana ho an'ny firenena ny fanemorana izany. Noravain'ny ministry ny fanajariana ny tany ankehitriny tamin'ny alalan'ny famoahana didim-panjakana ny didy efa nivoaka mahakasika ny fandrarana ny fananganana fotodrafitrasa etsy amin'ny arboretum Ambatobe. Ankehitriny nitony asa eny an-toerana izay misy azo sarobidy sy tokony arovana. Olona maherana ny 3,000 no tsy manan-kelofana. Trano misa 2,500 ny kilan'ny afo tao Sotana, distrikany Antsalova, faritry Melaky ny alahady lasa teo. Vokabary, katsaka, mangahazo amin'ny taonina maro no lasa lavenina tamin'izany. Fanambarana sy fampiasana antota taratasy osika ny 500 isan-jato mahery ny tsy fanarahan-dalàna sy ny alatra enenivon'ny fahaditsiranana isan-taona raha nitatitra navoaka ny lehibe ny mpandraraha misahana ny lalàna tamin'ity androany ity. Maresaka iraisam-pirenena roa herinandro mialohan'ny fifidianana ny mandat any États-Unis. Anarivon'ireo mpitsopinenana no miditra tao Meksika ary mihazo ny États-Unis. Mitoy hatrany hindian'izy ireo hatramin'izao mitsipaka izany fitondrana Trump. Ny adidin'ireo avy hatrany. Kafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy ny tsy diana ny tokantranonao amin'ny ety alina ity. Fotoana vaovao eto amin'ny Koltivika minasanao ary anaraka izany hatramin'ny faranana mbotsika ny vaovao dia mpanao politika fiarahamonim-pirenena mpisehatra maro samihafa no manao fanambarana fa manohitra ny fikasana hanemorana ny fifidianana izay tetika ataon'ireo kandida sasatsasany. Ekena ho izy ireo fo ny fisian'ny lesoka amin'ny fikarakarana ny fifidianana saingy tsy vahaolana ho an'ny firenena ny fanemorana izany. Fizoro Ravaly. Tsy tokony havilivily amin'ny korontana intsony ny sain'ny vahoaka malagasy amin'izao akatoko ny fifidianana izao. Izay no azo amehezana ny fanehoan-kevitra ireo mpisehatra na nontaniana manoloana ny fikasana kandida ho filoham-pirenena sy ny mpiaradia aminy vitsivitsy ny hanemotra ny fifidianana filoham-pirenena. Ho an'ny mpanao politika, fatahorana fifidianana no anaovan'ny kandida sasany izao fanakorontanana izao. Ny fahitana azy amin'ny lafiny anankiray ihany koa dia saika ireo kandida hita fa tsy ahazo vato no mitambatra manao an'izao hetsika fanakorontanana zao. Tsy mety zany satria mitondra ary mitarika ny firenena ho akady. Ny vahoaka malagasy efa dodina ny an-dasabato hisafidy an'izay filoham-pirenena hoentina hitondra ny firenena ka dia eto zany zahay hoe isika vahoaka dia hoaka tsy voarebireby amin'ny zavatra ohatran'ireny. Raha teo voafidy dia tokony hanohy ny fampielezan-kevitra ianao dia alefa ny fifidianana dia amin'ny fifidianana ny vahoaka no mitsaranao na tiana sy tiany. Ankilany, ekena ny fisian'ny lesoka amin'ny fikarakarana ny fifidianana ho ny fiarahamonim-pirenena saingy tsy vahaolana kosa ny fanemorana ny fifidianana sy ny fidirana amin'ny teteza mita. Ny hetsika roa sy ny transparency initiative Madagasikara zany dia tsy mampirisika ary tsy mankasitraka velively ny resaka fanemorana ny fifidianana, indrindrandrindra amin'ny tsy fanarahan-dalàna sy ny firenena indray hidirana any amin'ny resaka tetezamita. Izay koa dia manainga ny olom-pirenena tsirairay avy
satria isika no mahatanteraka ny fifidianana sy manatanteraka ny fifidianana amin'ny 7 novambra io. Any amintsika ny fanapaha-kevitra sy ny fandraisana andraikitra marina tokony atao ka miangavatsika zany zay mba tsy ho voarepirepi zay mety ho fanakortahana amin'izao fotoam-pifidianana zao fa tena hanao safidy voahevitra. Ny fifidianana ihany ny vahaolana eto amin'ny firenena ho ny fikambanana andro sy fototra ho an'ny fampandrosoana. Tsy misy vahaolana afahan'i Madagasikara mivoaka amin'izao krizy zao afa-tsy ny firosoantsika amin'ny fifidianana ireriana. Noho izany ny AFF dia miray feo ary mionkevitra tanteraka amin'ny fanatanterahana tsy misy atakandro, tsy misy fepetra ny fifidianana amin'ny 7 novambra. Ankoatra izay raha ny fanehoan-kevitra ireo mpisehatra hatrany tsy fotoana ananganana ny CES na ny kora elektoral spesiala intsony izao akatoky ny fifidianana fiodinana voalohany izao. Manana didy amin'ny fandefasana solitena anara-maso isaky ny birao-pifidianana kosa ireo kandida hoy izy ireo. Mangataka fanazavana ampahabemaso amin'ny senisy ny gouvernemanta ihany koa ankilany ny eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena sy ny Transparency Initiative Madagascar mikasika ny resabe ateraky ny lisam-pifidianana sy ny birao-pifidianana. Tsy afaka miempotra intsony ny fifidianana filohampirenena eo izay tanterahana amin'ny 7 volana novambra ho avy izao ho ny praiminisitra lehiben'ny gouvernemanta tamin'ity androany ity. Tsy sakana ho an'ny fanehoan-kevitra nefa izany saingy tsy maintsy ajaina ny lalam-pandroenany. Fanampanazavana. Zava-dehibe dia tsotra. Voalazoko indenimbeny fa miditra anatin'ny sotra fifidianana antsika io. Malalaka ny sehatra ny fandraisana fitenenana ary indrindra fanehoana hevitra zany. Ataoko fa izay ivory satria moa tsy fantatro izy moa ny rehetrarehetra ny ivory any MCC akovolazona teo. Ataoko fa ao anatin'ny sehatra ny fiainantsika ny demokrasia no natanterahana an'izany. Ny sotram-pifidianana izato eo dia miroso atsika satria amin'ny 7 novambra no anaovantsika ny fifidianana eto Madagasikara amin'ny fifidianana voalohany. Misy manatenantenako fa ohatran'ny zavatra hitako hatramin'izay misy ny fanehoan-kevitra kanefa mandeha foana ny fifidianana. Izay ataoko fa endrika ny fandraisana andraikitra izay ny gouvernemanta dia miaina izay olana izay misy ary anatin'izany no nametrahana raha ataoko hoe endrin-javatra maromaro ahafahenoana ny olom-pirenena ao anatin'izany koa ny kandida raha tsy tena afa-tsy ny mahakasika ny afafana mitsintso ny aina ireo kandida rehetrarehetra ireo nandray andraikitra amin'izany ny gouvernemanta. Izay rehetra izay teneny hoe miaina ny gouvernemanta kanefa kosa miditra atsika ao anatin'ny sotram-pifidianana ka ataoko fa mihevitra terabary izay hevitra mivoaka avy eo ka raha mahasoa firenena moa dia raisina kanefa kosa manaraka izay voalazako teo hoe lalam-panorenana sy dila mandalany misy eto Madagasikara. Vaovao ny fampelezan-kevitra dia nazava ny resaka teo amin'ny vahoaka sy ny kandida laharana 17 Andry Rajoelina tao Ambatondrazaka. Tsy maintsy vahana ny olana ara-tsosialy sy ara-toe-karena iainan'ny vahoaka. Fanentanana ny mponina indray anjara amin'ny fifidianana kosa ny teny amin'ny boriboritany F5 miaraka ny fampelezan-kevitry ny kandida laharana 17 mazava ho azy Gaëtan Andriatsilava. Ny mponina ao Ambatondrazaka sy ny manodidina indray no niaona sy ny tafa tamin'ny kandida laharana 17. Tsy maintsy vitaina ny fampanantenana ny mena vahoaka hoy izy, ary vahana ny olana ara-tsosialy sy ara-toe-karena mampitaraina ny vahoaka. Ohatra amin'izany ny lalana, izay nandrenesana fitaraina natry ela, saingy tsy mety vita hatramin'izao. Fantatro ny fijalianareo amin'ny lalana marina sa tsy marina. Tamin'ny andro tetezamita namboarintsika daholo ny pont mankaty Ambatondrazaka marina sa tsy marina. Nefa tsy misy fanampiana avy any ivelany mananao kilometatra vitsivitsy any avitsy zany sa tsy vita. Zao ny teneniko anao velirano no ataontsika. Fa ho ataoko ny ezaka rehetrarehetra voatonga eo amin'ny fitondrana tezatsika ho amorona lalana Ambatondrazaka ataoko avy. Efa vita sy mino fitiavako anao Ambatondrazaka manome toky anareo fa ataoko ny ezaka rehetrarehetra fa vitako eo. Vita sa tsy vita. Izay nany amin'ny faritra fa mitoy hatrany kosa ny fampelezan-kevitra sy ny fandresena lahatra ny mponina ifidy ny kandida Andry Rajoelina laharana 17 eto Antananarivo renivohitra. Teny Manjakaray no nisafidin'ireo IRD ao amin'ny boriboritany 5 androany.
tsy tokony hijanona amin'ny faharesena lahatra fotsiny ihany ny tanina ny rehetra andray anjara sy anaramaso ny fifidianana izay tonga eto izao dia anazava ameraveratra amin'ny olona ny fandarana asany ny fampadaniana azy ary ny zavatra rehetra izay tokony atao efa apetraka foana moa fa rehefa mijery any olona dia reny TGV fa ity dia hoe isika rehetra miaraka amin'ny andro avelona misy association misy antoko politika maro isan-karazany izay tsy voatanisa eo satria ny tao-trano tsy efa nirery ary dia Madagasikara zany mitondra tokantrano iray raha manahirana ka mitondra Madagasikara zany tsy mora indrindrandrindra fa anariny isika nandrindran'izay efa ho empolo taona latsak'izay nazona fandrevatena ka hatramin'izao dia izay no mahatonga an'izy tsy maintsy mila ezaka be ny fanatanterana zany ny fanentanana ny olona ifidy dia efa teneninay ombenombeno moa hoe tsy le voro maro ohatr'izao tsika dia hoe zay dia vita amin'ny fifidianana fa ny atao hoe fifidianana dia le fandrotsaham-bato le andro fandrotsaham-bato amin'ny jour de scrutin amin'ny fafito volana novambra dia efa fanentanana ataonay zany zao hoe hiaraka ifampitoana ary ifanao fotoana amin'ny alamarainy izahay dia hiaraka androtsam-bato ary dia tsy misy hetsika eo tsy misy ala eo fa dia ohatrany manao piknika kely mihitsy miaraka amin'ny sakafo dia miandry hatramin'ny fanisam-bato hatramin'ny fahavitan'ny fanisam-bato hatramin'ny fahavitan'ny PV ary fanaterana ny any amin'ny CRMV dia alanay maso akaiky dia akaiky satria efa heninay sy fantatray fa hoe misy tetika maloto dia maloto any fa io dia hoe premier tour dia vita. ao anatin'ny herinandro fahatelo amin'ny fampelezan-kevitra isika amin'izao fotoana amin'ireo toerana rehetra izay alen'ny kandida laharana fahatelo amby folo tsy adinona nanentana ny mponina amita ny adidiny amin'ny fifidianana ny fahafitony volana novambra ho avy izao. fa amin'izao fotoana ny fampelezan-kevitra izao isan'ireo manara-maso akaiky ny mpiasam-panjakana ny avy eo anivon'ny DFP izy ireo izay ametraka fitoriana ho an'ny mpiasam-panjakana izay tratra tamin'ny fampelezan-kevitra. Henri Florian. Telo herinandro nanomboan'ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Ametraka fitoriana ho an'ireo mpiasam-panjakana izay hita fa nanatanteraka fampelezan-kevitra ny DFP na ny développement fraternité paix sociale izay iray amin'ireo vondrona mpanara-maso ny fifidianana indrindra fa ireo mpiasam-panjakana manoloana ny fanaovana fampelezan-kevitra. Andeha ny ankety ary aleoko mihitsy isahirana se déplacer isaka reny vohitra juridiction reny hametraka an'le plainte miaraka amin'le mandateranay sur place. Zay no tonga ny mbola anao fandaminana fa hiroso amin'ny fitoriana reny olona reny amin'izay zany zay zao. Fantatray fa nahitanay nangingina atao zay dia mieritreritra le mpiasam-panjakana fa hoe tsy nanao le olona ary mety tsy manao aninona koa ny DFP. Zay dia manatitratitra hatreto fa tena misy ny efa tratranay ary hiroso amin'ny fametrana ny plainte pénale reo isaka ny juridiction misy an'ireny olona reny zany izahay zao. Misy mantsy ny olona milaza hoe rehefa mametraka congé ony ary misy tompona ndraiky amin'ny seny mihitsy rehefa mametraka congé ony mpiasam-panjakana dia mahazo manao propagande. Tsy marina izany fa tsisy disposition lalàna lao organique milaza rehefa manao congé anao dia afaka manao propagande. Araky ny lalàna fehizoro mifeny fifidianana tamin'ny 12 ny volana May 2024 izay manambara ao amin'ny andininy fa 80 izay mandrara ny mpiasam-panjakana tsy hanao fampelezan-kevitra. Fihetsika maro no tsy azon'ny mpiasam-panjakana atao araka ny voalazan'io lalàna fehizoro io toy ny fanatrehan'ny mpiasam-panjakana ny fihetsika tsy ataon'ny kandida iray sy ny maro hafa. Misy ny sazy izay mety hiatra ho an'izay mandika io lalàna io. Raha tsy ahivina raharany lalàna ny fanaovan'ny mpiasam-panjakana sy ny fandraisan'ny mpiasam-panjakana anjara amin'ny fampelezan-kevitra. Voararany lalàna tahaka izany ihany koa ny fampiasana fitaovam-panjakana mandritra izay. Izay ny amin'ny fanoravany ministry ny fanajariana ny tany ankehitriny tamin'ny alalan'ny famoahana didim-panjakana ny didy efa mivoaka mahakasika ny fandrarana ny fananganana fotodrafitrasa etsy amin'ny Arboreto Ambatobe ankehitriny mitony ny asa eny an-toerana izay misy azo sarobity izay tokony ho arovana. Miantarandrianay. Nanaitra ny mariny nahitana peta-drindrina misy ny didim-panjakana nivoaka ny faharoa ny volana aogositra teto amin'ny vavahady misy ny Arboreto Ambatobe. Didim-panjakana izay nosony avy ny ministry ny fanajariana ny tany ankehitriny Ramatoa Razanamaso Christine. Voasoratra anatiny io ny fampiatoana ny didy fanakatonana na ny sele mikasika ity raharaha fanamboarana fotodrafitrasa eto ity. Fandravana ny didy efa nivoaka nataon'ny ministra ankehitriny. Taoriny nisy ny didim-panjakana ny fa 4 ny volana janoary 2024 izay milaza mazava fa zone de préservation environnementale en milieu urbain
izany hoe toerana rova ny toerana io araka ny andininy faefatra izay milaza mazava ihany koa fa rarana ny fitrandrana na ny fanaovana asa ao aminy sy ny didim-panjakana nivoaka ny 27 ny volana aprily 17 laza ao amin'ny andininy voalohany fa akatona tsy misy atakandro ny arboretom Ambatobe noho ny tsy fananana fahazon-dalana norina eo amin'ny toerana. Ankehitriny ity didim-panjakana nivoaka ny 2 volana aogositra teo ity kosa no mandrava io fampiatona ny asa io. Raha ny zava-misy eny an-toerana manoloana izany mitohy ny asa. Araka ny nambaran'ny mponina mandina izay nisafidiny tsy alaina sary sy feo, mitohy hatramin'ny alina ny asa fanorenana trano eto amin'ity toerana ity. Tahaka izao no hita androany tamin'ny fotoana nandalovan'ny mpanao gazety teny an-toerana. Manomboka ny maraina no efa feno mpiasa manohy ny fanamboarana ny foto-drafitr'asa. Minitra vitsy taoriny nahitanireto farany mpanao gazety anefa ny afina ary nahaton'izy ireo izany. Niverina nangina ny toerana avy eo. Nanamafy ny tokony tsy sy ny foto-drafitr'asa eo amin'ny toerana misy azo sarobidiony teto anivon'ny fokontany Ambatobe. Hatramin'izao aloha mbola tsisy fampahafantarana mihitsy izany tonga eto anivon'ny fokontany Ambatobe momba n'io zavatra io fa le izy zany feo an'le olona fotsiny vahoaka teto aminay zany no niteny taminay. Efa nidiny fotony teny any zay no mijery nanontany izay tompona andraikitra kanefa ny tsisy tompona andraikitra mihitsy afaka nandray anay tamin'izay zavatra zay efa fefeny zareo le toerana efa nanova zavatra le toerana nefa raha ny tena tokony izy tokony mba misy hoe mahalalana ihany azahoana hoe manao an'io zavatra io tonga aty amin'ny fokontany efa vahoaka aloha le vahoaka zany dia tezitra amin'le izy satria inge fananam-pirenena tsy tokony hoe anaovana an'io zavatra io zany tsy tokony atao an'izany le fananam-pirenena. Io zany io arboretom io teneniko anareo fa io vakoka ohatrany karazana vakoka ihany io eto anivon'ny tanàna fa tsy tokony atao ohatran'io. Toerana mitovy sa tamin'ny Tsimbazaza ity misy ny arboretom eto Ambatobe ity, izany hoe faritra rovana misy ireo arena voajanahary tsy azo anorenana foto-drafitr'asa, tsy azo omena olon-tsotra na mpandraharaha. Ankoatr'izay sarotra ny amerina ireo hazo ao aminy. Amanjato taona vao tafaverina ny hazo iray ary tsy afaka miverina amin'ny endriny teo aloha intsony. Ny arboretom nefa no hitehirizana ireo karazan-kazo atahorana ho lany tamingana sy ireo hazo avy any ivelany. Harena sy vakoka ho an'ny firenena tsirairay ny fananana azy. Azon'ny olom-pirenena atao ihany koa ny mitsidika sy mamantatra ireo hazo ao aminy. Tahaka ny eo Tsimbazaza ahitana ireo karazan-kazo maro toa ny avy any amin'ny faritra Atsinanana. Misy ireo biby mampiavaka ny Madagasikara. Tsy azo eritreretina ny hanomezana ny Tsimbazaza nolotokana na mpandraharaha. Mampametra-pantaniana manoloan'izany ny fanomezana fahazon-dalana sy ny fanomezana ny toerana eto Ambatobe ity ho ana mpandraharaha. Inona no ambadiky ny fanarahana? Alalana avaizana na fana nandravan'ny didim-panjakana fampiatona ny asa efa nivoaka. Nisy fifanarahana ambadika ve? Azo atao ve manomboka izao ny angatany malagasy rehetra ireo toerana voahary manerana ny nosy? Fotoana tahaka izao izany hoe manakaiky ny fanatontosana fifidianana no matetika sy ny afera mamofona tsy fanaran-dalàna. Ahitana izay ohatra ny tranga etsy Akorondrano momba ny zone de recasement. Raha tsy ahivina ihany koa araka ny andinin-dalàna, laharana fa 720. Loara sy 2 tsipika 520 ny 7 ny volana aprily 3 avy amin'ny tribonaly misahana ny ady atao amin'ny fanjakana. Mazava ny voalaza fa oriny sy ny fitsarana na ny notification du jugement vao afaka manao ny fangatana fampiatona didy. Tadadomidoza ireo mponina eny Akorondrano sy eny amin'ny fokontany Ambohibary Antanimena noho ny fanotofana tsy ara-dalàna. Tsy maintsy hotraboana izay rehefa avy ny rotsakorana hoy ireo mponina amin'ny taraina. Ny avy ao anivon'ny commune sy ny Apipasy tsy mbola nisy nidina teny an-toerana na dia efa nanaterana fitarainana azy. Gaetan Andratsilavo. Fa tokony mba savaina tsy asiana lalan'izany. Ity rehetrarehetra ity zany hodoboky rano daholo. Maina ny andro efa tamin'iny vototrany iny rano teo satria manototra zareo tsy afaka mivoaka le rano le olona amin'le tranotrano kely nanao tetehana lalana tany makao amin'le trano kely. Izay no nahatonga anay miteny amin'izay satria matoa zany ianao manao dia ararotony ny olona. Dia ohatrany hoe le mpitondra fokontany ratsy tsy manara-maso io izy eo. Za miteny iny olo ty afahoany ty atom-boditrano natao tranonay ngeto rano ty. Ty rano ty rano maloto tena ranona WC iny ranona any amin'ny basay iny be mitohana tsy mivoaka. Le ranony akato fotsy posika makate daholo dia zay zany nanao an'ity za mihitsy azonao ty
tsy karan'le ranonakaty fa rery bosiny le akaty fotsy ato daholo vavaratra zay ny tena maro de ity zany bosiny le aty de hoazany reto ambany reto. Tahaka izay ny fitarainana sy ny ahiahnim-ponina eto amin'ny fokontany ny Ambohibary Antanimena manoloana ny fanotofana ny zone de recasement izay mbola manohy ny asa hatramin'izao. Ampy manomboka ambala amin'ny telo isampiry vao mijanona sa amin'ny efatra. Tsy zay le dépôny de mirodorodo be zany tsisy atoriana mihitsy. Tena mirodorodo be mahitsy fa tsy hoe mirodorodo moramora. De le canal iny ilana fevierany fa firika hatramin'ny firy tsara izy manana tsisy atoriana. Amin'ny firy izy rakaty le manana amin'ny sivy sa amin'ny folo. Eo izy efa mamelona an'le motera. Dia mirodorodo dia any amin'ny roa sa amin'ny telo maraina any izy vao ay. Firika hatramin'ny firy izy teo. Firika hatramin'ny amin'ny sivy ka hatramin'ny roa maraina. Efa maro ny fitarainana sy ny antsoavy natao momba ity fanotofana eto Korondrano ity. Saingy manohy ny asany hatrany izy ireo. Efa nanao antsoavy ny mponina noho ny taotry ny fiakaran'ny rano amin'ny fotoam-pahavaratra. Nanampy izany ny teo anivon'ny fokontany ary nilaza efa nanatitra taratasy fitarainana teny anivon'ny komunina Antananarivo renivohitra sy ny tompon'andraikitra mety ho voakasika izany, saingy tsy nisy valiny izany. Manamarina izany ny resepise avy amin'ny komuna ny faharoa ny volana Oktobra 2024 lasa teo. Hatreto raha ny fanazavana azo, tsy mbola nisy solotena avy amin'ny komunina Antananarivo renivohitra nijery fotony ny zava-nisy eny an-toerana. Tsy mbola nisy ihany koa na iray azy solotena avy amin'ny Apipa izay voakasika mivantana amin'ity fanotofana tsy ara-dalàna ity. Taoriny ny fidinana teny an-toerana nataon'ny mponina ny herinandro lasa teo. Tsy nisy fampiresana ny amin'ny fampitsarana ny asa. Ny solotena n'ilay nahazo ny tany sy nanao ny fanotofana no nampanantena fa isy fanamboarana kanal ahafahana mamoaka ny rano. Tsy ny fanamboarana kanal izay vokatra tsy mety ateraky ny fanotofana nefa ny fototry ny olana, fa ny fanorenana sy ny fanotofana ny toerana amin'ny maha-zone de recasement azy. Izany hoe toerana tsy natao totofana sy hanorenana fotodrafitrasa, toerana tsy azo amidy ihany koa amin'ny maha domaine public azy. Izany hoe ny fanotofana sy ny fikasana hanorina fotodrafitrasa ny tokony andraisana fepetra ao anatin'ny fotoana fohy. Tapitra teo ny tapany voalohan'ny vaovao anaraka dokavarotra isika aorianan'izay natantsika ny fanjakan'ny osika eny amin'ny tontolon'ny faditseranana. Eo ihany koa ny lozan'ny trangatany maro voay. Rehefa avy eo. Zava-baovao indray ao anatin'ireo lavashkiri ankafizinao. Ny lavashkiri vaovao izay efa be calcium azy vitamine amin'izao fotoana izao dia mbola miampy fer indray. Ilain'ny ankizy amin'ny fampiasana vatana sy saina eny fa na ny lehibe ihany koa ary. Matsiro sy mampazoto homana foana mba ho fafinaretan'ny mpianakavy. Lavashkiri ho finaritra ny tontolo andronao. Pour la rentrée et la préparation de vos examens, le meilleur de l'internet est chez Telma. La 4G partout avec le Wingle à seulement 75 000 ariars. Pour la maison ou le bureau, la Powerbox à seulement 285 000 ariars. Et pour le très haut débit, la fibre optique en illimité uniquement chez Telma est à seulement 249 000 ariars par mois. Et un mois d'abonnement à la fibre optique vous est offert pour tout abonnement durant le mois de septembre. Rendez-vous en Telma Shop. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Découvrez le délicieux goût de coco, léger, frais, qui vous fait voyager. Bounty bar chocolaté, noix de coco, chocolat. Bounty, un goût de paradis. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôles, vitres. Soca Vitres, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôles et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu,
à prix d'usine. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Ndoutapenak ou sur notre site internet. Souk à Vitre, très sincèrement à votre service. Les amis, c'est la rentrée. Ça va être la fête des bics. Vérifions que tout marche bien. Rassemblement. Bleu, dessine quelque chose pour voir. Oui, ça glisse bien. Et les couleurs sont chatoyantes. Eh bien, c'est parfait tout ça. Vive la rentrée avec BIC! Taloha rehefa hiantso mila mampiditra kody raha zany lafo be miantso indrindra makany amin'ny opérateur hafa ary mila lanina koa ny forfait raha zany mahanjavona tao ny crédit sao za efa bip tsy misy an'izany tsony tsy mila mampiditra kody ary zato dia efa afaka miantso mihoatrany 2 minitra ary isa segonda miala ny crédit miantso ny tambazotra rehetra zany 7 jours sur 7 na oviana na ovia bip ampiasaina e bip mora indrindra rehefa hiantso ny tambazotra zay tianao alefa solide. Chocolat Tsar. Un goût authentique. Un éventail de saveurs. Tsar. Un trésor riche et gourmand, issu des précieuses fèves de cacao de Madagascar. Succombez au plaisir infini et profond du chocolat Tsar et de ses arômes intenses. Chocolat Tsar. Savourez vos émotions. Du 23 octobre au 3 novembre, à l'Alliance française Andavamarme, venez découvrir la 2e édition de l'exposition sur l'histoire économique de Madagascar de 1960 à nos jours. Le thème de cette année sera la gouvernance, clé du développement. Expositions et conférences seront rendez-vous, entrée libre. Mécènes principaux, MIC TSL, Rio Tinto, Mécènes, Groupe Sokota, Groupe Trimeta, Imperial Tobacco, CIPEM, Vivo Énergie. Plus d'infos sur www.fthnconsulting.com. Stylo Bic Cristal. Hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra na any am-piasana na any am-pianarana. Naiza ny ampiasanao azy, azo antokatrano. Mateza ary tsy mora simba. Stylo Bic Cristal, maharitra. Vala amin'ny 20 taona anaty fahantrana noho ny mpanao politika. Vala amin'ny 20 taona anatin'ny kolikoly noho ny mpanao politika. Vala amin'ny 20 taona anatin'ny tsy fandriam-pahalemona noho ny mpanao politika. Io pasteur hitondra ny fahazavana. Azo omena andra fahantrana safidinao. Fidio Mayol numéro 34 Olombaovao. Salut. Salut. T'es en retard. Chérie, t'es prête à partir? Vous mangez des trucs sains, hein? Pas de pizza. Je te donne $5 si tu ne le dis pas à ta mère. Monte à 35 et marché conclu. Papa, regarde, je suis une dame. Il y a quelque chose là-dedans. Tiens, c'est bizarre, il n'y a pas de charnière. Ça veut dire quoi? Bah, que celui qui l'a fabriqué ne voulait pas qu'on l'ouvre. Est-ce que ça va? Je me sens bizarre. Tu n'as rien remarqué d'étrange chez Émilie? Non. Pourquoi cette boîte a tant d'importance à tes yeux? C'est comme ça. Doucement. M. Émilie, doucement! Il y a des inscriptions en hébreu. C'est écrit d'e-book. Araka ny hitantsika teo eny posede izay indray no horonan-tsary arahantsika anio alina eto amin'ny Cool TV.
fa ny iany izy antsika ny vaovao kosa indray dia olona maherin'ny 3 arivo no tsy manan-kelofana trano misy 25 no kilan'ny hafa taosotana distrikany Antsalova faritry melaky ny alahady lasa teo vokabary katsaka mangahazo amin'ny mataonina maro lasa lavenina tamin'izany fizora valy. Afo tsy fatapototra avy any ivelan'ny tanàna ka nentin'ny tafio-drivotra mahery. Io raha ny fanazavana no niteraka hain-trano goavana tao amin'ny Fokotany Soatana, kominina Tranga, distrika Antsalova, faritry melaka, ny alahady tolakandro lasa teo. Raha toka tamin'ny 12 ora sy sasany no nitrangan'ny loza tsy voafeny afo raha tsy tamin'ny 5 ora hariva. Vokany 12 sy 500 ireo trano kila tsy misy oraisina intsony raha ny fampitambavao avy any an-toerana. Mahery ny 20 sy 400 sy 3,000 ireo olona tsy manan-kialofana, mandidina ny 720 sy 700 amin'ireo no mpianatra amin'ny CEG sy EPP. 50 amin'ireo tranomay no toeram-pivarotana izay nahitana fatiantoka 350 tapitrisa ariary, 4 ireo epibaramay ka niteraka fatiantoka 40 tapitrisa ariary, fary akotry 420 sy 400 taonina, vary fotsy 50 sy 300 taonina ary mangahazo sy katsaka 20 taonina ny kilan'ny afo. Antsoavo nataon'ireo mponina any an-toerana manoloana ny zavan-tranga sy ny miaihany izy ireo. Atelo zany dia miangona ao anatin'ny eglizy sy école tsimay zany ny olona eny anatina vomadiro ambanina vomadiro eny misy ny olona sy ny entana zany fa tena sisy avy ny mbola misy mirehatra zany ny afo amin'ilay trano zany dia tsy afaka ataony inona mihitsy. Manao antsoavo mihitsy amin'ny fitondram-panjakana indrindra ny BNGC fa tena traboina tena tsy nahaniko hoanina raha fa nahaniko hoanina raha tsy misy amin'ilay olona satria ny firetina hoanina fahavaratra maita ao anatin'ilay trano daholo. Ny zavatra mety hisy zao dia mety ahina ny firomontan'ny fandrimpahalemana ndraika hoe mety tsy ahita haniko hoanina reo vahoaka reo dia mety hanaonao foana. Nisy ny taratasy nalefa ny tompon'andraikitra ho an'ny lehibe ny Birao Nasionaly misana ny loza voajanahary ny BNGRC ho fangatahana fanampiana no hitsivona miatra ho Soatana idy. Fanambarana sy fampiasana antota taratasy osika ny 50 mahery ireo tsy fanarahan-dalàna sy ny alatra eny anivon'ny fahatseranana isan-taona raha nitatra navoaka ny lehibe ny Sambadrara misahana ny lalàna tamin'ity androany ity mitetina 80 tapitrisa ny editra tokony nampidirina tamin'izany ny taona 72 raha ny fanazavana azo Yves Richard. Mihoatra ny 50 isan-jato ny alatra manodidina ny fanambarana sy ny fampiasana tota taratasy osika amin'ny fanafarana sy ny fanondrana entana tratehaka eo anivon'ny fahatseranana isan-taona. Miseho amin'ny endriny maro zany araka ny nambarany lehibe ny Sampandrara misahana ny lalàna eo anivon'ny fahatseranana. Infraction betsaka indrindra aloha zany hatreto ny infraction douanière dia ny infraction sur la valeur, zany hoe fausse déclaration des valeurs na hoe minoration des valeurs. Misy ny hoe mampiasa faux document mihitsy izy avec falsification des documents araka ny efa nazavana teo, dia misy ny hoe document comptable, document d'importation, document financier rehetrarehetra zany izay mifandraika amin'ilay importation na exportation. Dia le document mihitsy falsifié ohatra hoe osika ny facture ampiasaina na osika ny BSC ampiasaina mba ahafahany manena n'ilay valeur tokony déclaré. Tsy araka avokoa ny fanaraha-maso ny entana mivoaka sy miditra ny Madagasikara, hoy ny tale jeneraly ny fahatseranana. Antapitrisany maro ny fatiantoka teraka izany amin'ny fampidiran-ketra eo anivon'ny fahatseranana sy ny fampidiram-bola ampanjakana amin'ny ankapobeny raha ny fanazavana. Ny infraction douane moa zany dia ny fausse déclaration na espèce zany hoe le entana mihitsy no entana hafa, misy koa resaka valeur, dia misy resaka quantité. Misy koa moa reo lalàna samihafa momba ny resaka produit prohibé, resaka drogue, resaka sokatra zavatra ohatr'izany. Raha ny sanalisa misa zany dia ny dossier izay mbola traité au niveau ny tribunal nampidirinay tamin'ny 2016 zao dia any amin'ny 41 milliards ny hetra tokony nampidirana, dia tamin'ny 2017 koa dia eo amin'ny 18 milliards eo. Nisy androany ny atrikasa ny ona ny tompon'andraikitra fahatseranana mipitsara ary ny teo anivon'ny pôle anti-corruption nandinihana ny lalàna momba ny fahatseranana sy maro hafa, tanjona ny fanaraha-maso ny tsy fanarahan-dalàna sy ny alatra samihafa ampidirana ny hetra araka ny tokony ho izy raha ny fanazavana.
Ny trangana fitsaram-bahoaka indray tao Ambatoaranana faritra Analanjorofo distrikt'ny Fenerivo atsinanana ny tolakandro teo raha ny loharanom-baovao voaray mpitandro ny filaminana misa 3 ireo niaran'ny fitsaram-bahoaka ireo izay avy ao amin'ny polisy ekonomika ny Tanimatavy izay natateraka iraka ka namony ainy moa tamin'ny zany ampitainanao atanatin'ny fampahalalam-baovao ihany moa nitoy an'izay raharaha sy ny antsipiriny izay raharaha izay. Fahaloza andranomamy tao amin'ny ranon'ny Betsiboka tao Maroay mitombo 5 ireo maty akoatran'ny tsy hita niaran'letika tamin'ny ilay sambo Andriniana. 5 no maty, ampolony maro no tsy hita popoka. Io no tatitra vonjimaika vokatry ny farendrehan'ny sambo iray tamin'ny ranon'ny Betsiboka tao amin'ny faritra antsoina hoe Maroandravona mialohan'ny hidirana ny Manaratsandry ao Marovoay. Omaly mitoy ny fikarohana ary atreto miisa 130 no avitra Soamantsara. Omaly maraina tokony tamin'ny 10 ora no nitrangany loza. Raha ny fampitam-baovao akoatry ny fitsikony rivotra izay nahery anisan'ny nahatonga ny loza ihany koa ny fahamaroan'ireo olona nandeha tamin'ity sambo ity izay nahatratra amin'ny 80 mahery raha tokony latsaka izay no zakany. Le olona nitondra anay zany tsy le tompony sy ny sambo mihitsy fa mpiasa reo foana nasain'ireo nitondra an'le sambo tao. Dia rehefa hiaran'ny lalana rivotra be mboko reo iny sady hiaran'ny monja be iny dia miodina le sambo. Rehefa miodina zany le sambo dia mihinana ankavanana. Fa zay mipetraka amin'ny ankavanana mihitsy. Tonga zany dia efa nilentina nirana zany mirivana le sambo. Efa nilentina moramora dia nilatsaka any farany ambany. Rehefa natao moa zany rehefa nikarokaroka zany zay mitady hevitra lelafy tao anaty sambo tao. Dia niakatra ny farany ambony any za. Tonga teo moa zany dia mbola tsy nahita an'le zavatra tokony tazomiko za dia tafipotra tafilentika ndraika tany anaty rano. Dia tafipotra indray koa zany ny zavatra mientina koa zay iny niakatra rano ambony. Zay za vao tafahazo an'izay eponza zay. Eponza indray zany eponza n'olona miaraka taminay izy vao nividiana bokany ka mbola misy sase fona an'le eponza vaovao. Dia iny zany ny sary nivitako ny tanako ary misy fatoa zay mbo nitsofoka teo ny tanako dia rehefa ny tanako iny zany tafiditra tao anatin'le tady dia mipetraka tamin'le tady iny dia nifilikiriko mafy zany le tady. Lalana efa fifamoivoizan'ireo fitaterana andranomamy mampitohan'ireo tanàna manodidina ity ranon'ny Betsiboka ity, saingy tsy misy ny fenitra amin'ny maha fifamoivoizana azy ahafahana misoroka ny loza tahaka izao. Dia tokony anara-dalàna koa ny tokony misy assurance sy fahafahana mitondra sambo koa moa ireo mpitondra sambo tokony anaraka an'izay daholo zany fa tsy mitondratondra sambo fahatany fotsiny. Hatramin'ity androany ity mbola mitoy ny fikarohana ireo izay tsy hita. Mbola tsy tafavoaka ny ranon'ny Betsiboka ankilany ilay sambo. Tsy maintsy miezaka mijery ny resaka famarina amin'ny toerana ara-politika sy ny androm-panjakana i Madagasikara raha tiana ny irosona makany amin'ny fampandrosoana marina sy maharitra. Io no nivoatra tao anatin'ny afatra avy amin'ny sekretera jeneraly Nations Unies nandritra ny fankalazana ny andro ny firenena mikamana tamin'ity androany ity. Betsaka ireo hetsika hita tamin'izany izany ny fanomezana tosika ny mpilalao barean'ny Madagasikara izay hiatrika ny kanina 7 sy 2 Fa ny an'izantsika ny vaovao dia maro olona nahiditra aponja vojomaika nandritra ny fotoana elabe no sady tsy mbola mandalo fitsarana akory. Tsy ara-dalàna ny famonjana mialohan'ny fotoam-pitsarana no sady anisan'ny antony mahafeny hipoka ny fonja eto Madagasikara izany fanadina. Mahazo vahana eto Madagasikara ny fampidinana aponja vonjimaika ny olona anankiray aorian'ny eloka izay nataony na tsy mbola nandalo fitsarana azy. Fampidirana aponja vonjimaika izay azo lazaina ho fandikan-dalàna raha toa ka tsy mbola nandalo fampanohavana ary nahazo sazy. Anisany mahipoka ny fonja ihany koa ny fampidirana an-tranomaizina avy hatrany ireo olona tsy mbola nandalo fitsarana. Maro mihoatra n'ireo olona izay efa voaheloko amantsy ny isan'ireo olona izay tsy mbola voaheloko na tsy mbola nandalo fitsarana kanefa azonina ao am-ponja. Manatanteraka ny asany eto Madagasikara araka izany ny Amnesty International ho fampanjakana ny fanajana ny zon'olombelona fa indrindra
eo amin'ny fitanana amponja vonjomaika tsy ara-draniny izay tafahoatra ary mitarazoka eto Madagasikara. Ny Amnesty International dia eto mba hanara-maso fahavoajany zon'olombelona. Eto ihany koa izahay amin'ny fiampangana izany tsy fanajana ny zon'olombelona izany ary miantso ny manam-pahefanany mba hanajana an'izany zon'olombelona izany eo amin'ny isam-batan'olona. Tsy misy fanajana ny zo amin'ny maha-olombelona raha ny toejava-misy iainan'ny olona migadra eto amintsika mijerena. Ankoatra ny fahatereny trano sy ny sakafo tsy zarizary, eo koa ny tsy fisitrahana fitsaboana. Anisany mitady vahaolana eo amin'ny tokony hampihenana ny tany fampidirana amponja olona tsy mbola nandalo fitsarana ihany koa ny CNIDH Madagasikara na ny vahomeram-pirenena momba ny zon'olombelona. Dia izay zany no tedavana hoe inona ny ana olana hoe mba ampihena voalohany indrindra ny famonjana satria tsy vitany hoe be dia be zany le population carcérale le voafonja fa avo be koa zany le hoe taux d'incarcération hoe be loatra zany le hoe olona mandalo fitsarana mbola voaty amin'ny famotorana fotsiny zany fitsaram-panao famotorana dia efa hoe mandat de dépôt miditra fonja zany hoe misy ohatran'ny culture an'izay mihitsy zany eo amin'ny mpitsara indraindray hoe tonga dia hoe mampiditra amponja. Izay zany mila hoe tedavina fomba hoe mba betsaka amin'ireo gadra no tsy mahafantatra ny zongy ary toa lasa mizaka ny fanararaotana. Tsapa ihany koa fa toa tsy araky ny heloka natao no sazy azo fa matetika ireo halaboto no tena hiaran'ny sazy antaonany raha oharina amin'ireo manao heloka be. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia roa herinandro mialohan'ny fifidianana mi-mandat any États-Unis anarivony ireo mpitsomponenana no miditra tao Meksika ary mihazo ny États-Unis amin'ny tohatrany ny dian'izy ireo amin'izao fotoana izao mitsipaka izany fitondrana Trump fanadina. Mitohatrany ny dian'ireo mpitsomponenana hondurien manodidina ny 700 kilometatra hatreto no vitan'izy ireo tao anatin'ny 10 andro izao tonga ny atsimon'ny Meksika izao. 300 kilometatra no toy ny lalana mialohan'ny idirana ao amin'ny sistany Amerikanina. 300 mahery ireo mpitsomponenana ireo amin'izao raha ny antontanisany voaka farany. Etsy ankilany mampanantena asa ho an'ireo mpitsomponenana miverina ny filohan'ny pirenena hondurien tetika samitetina $720 tapitrisa saingy tsy maharesy lahatra n'ireo mpitsomponenana ireo. Etsy andaniny kosa ny États-Unis olana iray mipetraka manoloana ny fahatongavan'ny fividianana mi-mandat izay tokony tontosaina afaka 2 herinandro ny fahatongavan'ireto mpitsomponenana ireto. Raha ny fanazavany ny filoha lefitry États-Unis, raha ny fantatra sy ny fanazavany ny filoha hondurien, i venezuelano mpamatsy arabolana ireo mpitsomponenana ireo amin'izao. Misy ihany koa ny filazana fa misy terrorista avy amin'ny Moyen-Orient ao anatin'ilay karavanna. Mitohatra amin'izao ny dian'ireo mpitsomponenana ireo, mitsipaka tanteraka izany ny fitondrana Trump, raha ny vinavina, afaka 2 herinandro, tafiditra tanteraka ao États-Unis izy ireo. Dia iny maresaka iraisam-pirenena manakatona ny vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soava-manitra dia avelo amin'ny fodalo. Chez Batimax, composez les couleurs de votre choix avec la peinture Trix. Narainao teo ny fampalalamba vao miaraka tamin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Arofinaritra miaraka amin'ny boky magique ny Blue Line TV. Narainao teo ny fampalalamba vao miaraka tamin'ny Tsara indrindra. Porte,
Fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soca-vitres, très sincèrement. Ny fampalalam-baovao niarahanao tamin'ny Socavitr. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao.